fitafiana manokana Andriamanitra moa zany taona zanaka pasteur malaza anazy kokoa. Fa tao anatin'izany fotoana izany nefa rehefa tonga ny fotoana hoe lehibe dia ohatra tanora rehetrarehetra ihany hoe jerijery tetsitero sy sisa ohatran'izany dia efa tena nisy fotoana ary efa tena tany anatina fifohana hazo sy ny sisa mihitsy tamin'izany fotoana izany. Fa ny ray aman-dreny nefa nanompo an'Andriamanitra ny aman-dreny no mivavaka tamin'izany fotoana fa nisy fangalovana nisy adina atrehan'izareo koa nisy fitsapana nahazo ny fiainana izany. Efa nisy fotoana tena nieritreritra nanometsin'Andriamanitra tena terotra tamin'Andriamanitra hoe faona dia aotsariana ohatran'izany. Satria mahita ny ranomasiny reny koa amin'ny tomany any amin'ny asan'Andriamanitra ao am-piangonana dia mitokana dia miteny hoe Andriamanitra fa maninona izay no ampijaliana ohatran'izany. Fa nisy fotoana rehefa lasa ny ray reny dia tamin'izany fotoana izany koa mbola tena tao anatin'ny famahizinana tanteraka dia rehefa tonga ny fotoana hoe nalasa ny ray reny dia teo natsapa hoe tena mila an'Andriamanitra. Dia tamin'iny fotoana iny nahitako an'Andriamanitra dia nandray an'Andriamanitra nandray an'i Jesosy teo amin'ny fiainako azy. Dia tao anatin'ny tao fotoana rehetra tao aorianan'izay nanoloako tena ao an'Andriamanitra izay tamin'ny taona 2006 dia nanomboka teo aho no fianakaviana tsy nisy nalala hoe ina ny décision raisiko hoe ohatran'izany fa nanompo an'Andriamanitra teny fotsiny aho tao anaty fahasairana tanteraka izay. Tena hoe tao anaty fahasairana tanteraka satria reniko a tsy manana diplôma tsy manana CPE angamba fahafanana reniko. Fa tena nanompo an'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay malaky tia nandroany aho dia mbola nitsovin'Andriamanitra foana dia hisaotra an'Andriamanitra tsy hoe satria tonga amin'ity toerana ity dia hoe tena faly hoe tonga aty Canada fa mahatsiaro reconnaissance fotsiny amin'ny zava-misy aho dia tsy maintsy mamerina ny voninahitra ho an'Andriamanitra. Tira anankiray ity tena nakasika ny foko mihitsy ary tena betsaka ny olona izay voakasika za satria indray maraina no nambaran'Andriamanitra ny situation rehetra tamin'izany fotoana hoe zaho koza izy Jesosy a tsy manameloka anao. Tsy haiko na hainao ty ataoko amin'ny fotsika rehetra ilai satana kumitu yang bangga itu rabatwa terpenuh kedalahan itu rakai bayang akhir siapa fahsu shalom we fatiha